anareo hatrany fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay tompo fa mifarana ny herinandro tonga izao sabotsy izao. Indre ny hafalianay misaintsaina, ny amin'ny fitantananao, ny fiarovanao ary ny fanomezanao anay izay nilaina tamin'izao fiainanay izao. Dia misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, indre ny hafaliantsika rehefa sabotsy tahaka izao satria mahatsiaro isika. Mankasitraka ny tompo ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainany tsirairay avy. Fiainany fianakaviana ny ankonany, fiainany fiangonana, fiainany firenena ihany koa. Ary indrindra ravoravo ny fo mampanahy rehefa sabotsy tahaka an'izao satria hiomana, hihaona amin'ny tompo any amin'ny fiangonana indray rahampitso alahady. Miavaka dia miavaka ny antsika eto amin'ny FKM na ny fiangonana kristiana malagasy eto Abidjan ry havako. Ny amin'ity faran'ny herinandro ity satria manomboka anio sabotsy amin'izao atoandro izao dia mitohy ny tolakandro ny lasy famaranana ny fahakalazan'Andriamanitra noho ny fahadimy taona nijoroan'ny STS skototra anainy sy sakaiza teto amin'ny fiangonana. Lasy izay anasana ny kristianina, ny fiangonana iray manontolo mba ho tonga hanatrika an'izany. Ao amin'ny WhatsApp-ny fiangonana, WhatsApp-ny FKM ry havako, ao ny ahitantsika ny andinindininy rehetra. Ny toerana fotsiny dia Antranterina fa any amin'ny Lasablière, any Bengerville. Antsika no manao ny lasy ary matory any dia any koa ny anaovana ny fampiompivavahana rahampitso alahady, lahady maraina izany. Ny teny hotoriana izay miompana amin'ny 2 hevitra volana Novambra ry havana dia alaina ao amin'ny petera voalohany toko 4:1-9, indrindra fa ny 9-3 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa ampy izahay ny andro lasa ka nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny nandehanana, tamin'ny fijejojejoana sy ny fandrian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotro-toaka ary ny fampotsampy izay fady indrindra. Amen. Dia arak'izany ary havako isika dia mivavaka ary mifampivavaka mba hiara-iombo-po amin'ny mampanahy, miaraka hiderany tompo amin'izany fotoan-dehibe rehetra izany. Na ny manomboka an'io iaho ny lasy na ny fampiompivavahana rahampitso. Dia fanahy masina hitahirintsika amin'ny fahamasinana rehetra ho voninahitry ny tompo izay atao rehetra ao anatin'izany ry havana. Dia ho an'Andriamanitra irery ary ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Dia fandrianay tompo ny araka hideranao noho ny fahadimy taona ny skototra anay sy ny sakaiza arak'izany koa ianao hitantana ny lasy rehetra manomboka anio. Hitantana ihany koa ny fampiompivavahana hatramin'ny rahampitso. Hanomana anay rehetra manana anjara mba fanahy masina ny asa. Ary izay vahoakanao dia taony mba ho tonga maro ihany koa. Efa ho mpomany amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho saina iray sy vava iray tokoa no iarahanay midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Dia samy ho tratry ny rahampitso daholo ho voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.